eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndrakely misaotra an'Andriamanitra indray isika ary mankasitraka azy satria nataony velonaina ka natratra ny andro androany ary nataony afaka manaraka tsara ny fandarana teo afaka va ianao zay karakarainy ny fiangonana refi androndrakely. Misaotra an'Andriamanitra ihany koa isika satria hiasa eo aminareo zay mino ny afatra entinay ny tompoandriamanitra ary asa eo aminareo zay tena mangetaheta fatratra izy. Ny toetra an'Andriamanitra mantsy de zay miasa eo am'izay mitady azy izy ary miasa eo am'izay mangetaheta azy any koa izy. Omena azy any ny dera sy ny aja ary ny voninahitra. Manarak'izany manolotra ny arahaba ho anareo tsiraray avy isam-batan'olona sy isam-pianakaviana ary isatrano ny tenako am'ty androandroany ity. Hoy aho hoe zay efa nataon'Andriamanitra tamin'ny hafa ho ataon'Andriamanitra aminareo ihany koa any androany. Iroso hitondra ny hafatra avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra am'izay aza ny tenako ka ny lohateny ny hafatra entiko androany de izao: tsy maintsy avoaka sy roana ny fanay ratsy zay mba atoganao anana fiainana vaovao. Aveliko indray hoe tsy maintsy roana sy avoaka ny fanay ratsy zay fa nahazo toerana teo aminao raha ty anana fiainana vaovao ianao. Ry havana malala, eno tsara zo afatra entiko ho anareo zao. Eno tsara ho iaho, tsy maintsy avoaka sy roana ny fanay ratsy zay nitoetra teo aminao hatram'izay raha ty anana fiainana vaovao ianao. Ahoana ho ny baiboly? Andonke vakitsika ny voalaza ny boky Nomery toko 7 hoe Sokoafy Nomery toko 7 ka ny 15 faraika amby 20 faharoa amby 20 no vakitsika toy zao mivoasoratra. Ary ny tompo ny teny tamin'ny Mosesy teo Arbota Moaba teo amoron'ny Jordana tandrifony Jeriko ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe rehefa tafita ny Jordana ka tonga any amin'ny tany Kanana ianareo de oroainareo eo alohanareo ny mponina rehetra amin'ny tany ary horavanareo ny vato no soratany rehetra ary hosomanareo ny sarinjavany anidiny rehetra ary horavanareo ny fitoerana avony rehetra. 15 fa raha tsy roanareo eo alohanareo ny mponina amin'ny tany de ho lay amin'ny masonareo sy ho tsilo amin'ny tezanareo zay avelanareo itoetra eo ka nyrafy anareo eo amin'ny tany zay honenanareo izy. Araky ho tenin'Andriamanitra io mialon'ny idirany zanak'Israely any am'lay tany lazain'Andriamanitra fa tondra-drono sy tantely, lazain'Andriamanitra fa omena azy olovany de na nahafatrafatra ny tompoandriamanitra na nahafatrafatra hoy aho ny tompoandriamanitra hoe tsy maintsy roanareo hiala eo amin'ny tany zay hovataninareo ny mponina rehetra efa tao. Tsy maintsy ravanareo sy potenareo tahaka zany ihany koa ny sampiny rehetra zay napetrany tao am'izany tanany zany. Ahoana ny baiboly? Zao mivoalaza: rehefa tafita ny Jordana ka tonga any amin'ny tany Kanana ianareo de horoanareo eo alohanareo mponina rehetra amin'ny tany de manaraka ary horavanareo ny vato soratany rehetra ary hosomanareo ny sarinjavany anidiny rehetra ary horavanareo ny fitoerana avony rehetra. Fa raha ohatra kosa ka tsy manao an'izany ny zanak'Israely, tsy mandeha arak'izay torohevitra nomen'Andriamanitra azy fa manana ny sainy, manana ny heviny, manana zay verany fa mety de izao ho tonga ao am'ilay tany tondra-drono sy tantely ihany ny zanak'Israely, ho tonga ao am'ilay tany be fitahiana ihany ry zareo fa saingy anana olana ary olana entiny mandramaty no ianjady eo amin'ny fiainana. Mazava ke ny tenin'ny voalaza soratra masiny. Ahoana ho tompo? Amin'ny 15 fa raha tsy roanareo eo alohanareo mponina amin'ny tany
de olona iam'masonareo sy ho tsilo amy tehezanareo zay averanareo hitoetra eo ka andrafy anareo eo amy tany zay onenanareo izy mazavabe mihitsy a zay voasoratra zay ry havana malala ry mpiany malala ny tantarany zanak'Israely niala tany Egypta ary nentin'Andriamanitra mba hitododo ho any am'le tany todradro sy tantely ho any am'le tany be fitahina dia tsy afa fa tandindo ny fiainatsika kristianina ankehitriny ino tsara ny fanazavako eno tsaro eo araky ny voalasan'ny baiboly mantsy dia nomen'Andriamanitra atsika zanak'olombelona ny zanan'ilay tokana atao hoe Jesosy Kristy mba voalohany amonjy ny fanahintsika tsy ho very fa hiaraka amin'Andriamanitra mandrakizay ao an-danitra Jaona 4:5 no manambara izany fa toy zao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo zao no meniny zanan'ilay itokana mba tsy ho very zay rehetra meno azy fanina fiaina mandrakizay faharoa mba hamonjy ny fiainatsika amy maha olombelona atsika ho afaka am'ireo olana ho afaka am'ireo ady ho afaka am'ireo zavatsarotra ary ho afaka amin'ny aretina zay nanapaka ny fiainatsika hatramin'izay ary ambony zany mba atoka atsika zanak'olombelona ho tahina tahaka ny Abrahama tahaka ny Isaka ary tahaka ny Jakoba mandritra fahavelomana eto ambony ty tany ity eno tsanake zao fanazavana entiko zao hoe tsy resaka aminareo mikasiky am'ilay voalohany moa ao de mikasiky am'ilay fiainana mandrakizay fa maro ampanompon'Andriamanitra no mahay manazava mikasiky any am'izany fa le faharoa no resako aminareo de le fiainana tsara tian'Andriamanitra hitondrana ny olona mandritra fahavelomana eto ambony ty tany ity manana tanjona tsara ho antsika zanak'olombelona mantsy ny tompo Andriamanitra zavatra marina de izao ary fantatr'Andriamanitra tsara ity zavatra ambarako ity nanomboka tamin'ny fotoana zay nahalavo any Adama Seva lay olombelona noarian'Andriamanitra voalohany indrindra ary hatram'izao de ity manapaka sy manavesatra ny fiainan'ny olona rehetra zay efa nandalo teto ambony tany ary zay mbola velona am'izao vaninandro zao ny olana de ny olana amy karazany ao ihany koa reo olona zay mandalo ady sy zavatra sarotra mandrakarivo mandavataona ny sasandray a de tsy afabela amin'ny olana mihitsy ary zany olana mianjady amin'ny fiainany zany no mandany ny fananany na mandany ny arenany de zao efa fantatr'Andriamanitra hatramin'ny taloha izany rehetra hito zany zay le nambarako tery aloha zany no antony natoka an'Andriamanitra natoka azy nanapa-kevitra hoe omeko zanako latokako ataoko sorona eo ambony azy fijaliana ny zanako latokako ary zany zanaka latokan'Andriamanitra nomeny atsika zanak'olombelona zany nopirofo fa tena tiatsika izy ary tia anao manokana zay mahita sy mandray ahy am'ty androany ity ka izay mino ny zanak'Andriamanitra lay tokana io Jesosy no anarana resy lahatra fa izy tokoa no tompo sy mpamonjy ity zao tontolo zao ity izy no tompo natao hotompony ary mandray azy ho Andriamanitra velonao anaty dia ovonjen'Andriamanitra izany olony zany ovonjen'Andriamanitra ho afaka am'ireo olana amy karazany izany olony zany ary ho tahin'Andriamanitra tahaka ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba arak'ilay teny fikasan'Andriamanitra voalazan'ny baiboly ihany koa izany olony zany tsy afa fa tahaka ny lay voalaza tamy zanak'Israely rehefa noafan'Andriamanitra niala tao Egypta lay toeram-panandevozana ny zanak'Israely satria azy de nanapa-kevitr'Andriamanitra hoe hoentiny ho any am'ilay tany tondradrono sy tantely any am'ilay tany be fahasoavana any am'ilay tany be fitahina fa zao no azadino ary tiako tena voarainao tsara ty afatra anankiray ity ny fahtongavanao amy Jesosy fahtongavanao ao amy Jesosy no dinana voalohany sady lehibe indrindra afan'Andriamanitra mitondra ny olona ho am'izany fahasoavana izany fa ny dingana manaraka kosa dia ny faniliana andreo fanaratsy
zay efa nazo toerana teo amin'ny fiainanao fony anao mbola lavitra an'Andriamanitra. Azadino ry havana fa fony anao, fony reo ray aman-dreninao, fony reo razam-benao mbola lavitra an'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany dia nazo toerana tao amin'ilay taranaka ny faneratsy. Satria tsy tao Jesosy tamin'izany, tsy tao aminao, tsy tao amin'ny ray aman-dreninao, tsy tao amin'ilay razam-benao, dia mora tamin'ny faneratsy na mora tamin'ny devoly ny nakatoerana tao amin'ilay olona. Ary ambon'izany a tsy vitsy tamin'ny olona na ianao io azy, na ndray aman-dreninao ary na ny razam-benao, ianao nge tsy mahalala ny tantara tany aloha tany. Tsy vitsy tamin'ny olona zay lavitra an'Andriamanitra, tsy mbola nahalala an' Jesosy, tsy mbola nandray an' Jesosy no niaina tamin'ny fiainana manompo sampy, mamonjy ladoany, manatona piskidy, manatona mpijery karatra, miresaka fanahy maty. Ary zany zavatra nataony zany, nataonao na nataony ray aman-drenao na nataony razam-benao, zany zavatra zany no nanokatra lalana ho an'ny faneratsy, nanokatra lalana ho an'ny devoly. Noho zany rehefa tonga am' Jesosy zany ianao takeo ariny nandray an' Jesosy dia tsy maintsy avoaka sy roana reo fanaratsy zay efa nazo toerana voalohany teo aminao na teo amin'ilay taranaky ny ray aman-dreninao na taranaky ny razam-benao. Diso tanteraka ny eritreritry ny olona na ny eritreritry mpanompon'Andriamanitra sasany hoe miala ho azy fotsiny am'izao ny fanaratsy rehefa tonga ao am' Jesosy ny olona. Tsy marina zany ry havana malala, tsy miala fotsiny am'izao zany ny faneratsy. Marobe moa reo tantara, reo tenin'Andriamanitra anaty Baiboly no manambary zany fa tsy resaka lavabe ny am'izany tsika fa ohatra anankiray fotsiny zao ambarako aminareo zao araka nyvoalaza boky ny Apokalipsy 12 hoe tany an-danitra ny faneratsy. Tany zany reo anjely mpikomy fa tsy niala velively tany an-danitra zany ry zareo raha tsy nahilika tamin'ny alalan'ny ady ka Mikaela sy ny anjeliny no niady tam'ilay dragona hoy ny Baiboly. Zay vo niala tany an-danitra reo faneratsy reo fa tsy nisy natohatra ny hery sy fahefana na avy any an-danitra moa avy amin'Andriamanitra ka dia resitosy ihany a reo faneratsy a ka izy nazera tety ambony tany. Ka ny tsy fahafantaran'ny olona ny marina sy ny tokony ataony rehefa tonga ao am' Jesosy izy no fototra iray mahatonga ny maro efa ao am' Jesosy kanefa tsy afabela amin'ny olana resy lava. Ohatrany hoe tsy mety mahazo valim-bavaka zany mihitsy izy, ohatrany tsy olon'Andriamanitra zany izy a raha ny marina. Kristianina izy, manana Jesosy izy, vavaka be izy, fa saingy misy lay ny masony, misy tsilo ny tehezany, ary misy mpandrafy isan'andro izy eo am'izay zavatra ataony. Tsy niteniteny foana nge ry havana malala ny tompoandriamanitra raha laza tamin'ny zanaka Israely hoe rehefa tonga ao am'ilay tany zay omeko anareo olovanareo ianareo de tsy maintsy roanareo hiala ao am'izany tany zany ny ponina rehetra, tsy misy avahana, tsy maintsy roanareo hiala am'izany tany zany izy. Ary reo zavatra nampiasainy tam'izany fotoana zany de tsy maintsy doranareo, tsy maintsy potipotenareo, tsy maintsy esorinareo hiala am'izany tany zany, fa tsy mety aminareo ny miara-monina amin'ireo, tsy mety aminareo ny mampiasa an'ireo fitaovany de fitaovan'ireo reo olona ponina tamin'ny tany teo aloha reo. De mitovy am'izany tsy nananao foana akory ny tompo Andriamanitra, ny tompo Jesosy raha nanome antsika kristianina ny fahefana entina mamoaka demonia izy. Mazava nge teniny any boky Liokana, indrozy izy efa nomeko anareo ny fahefana manitsaka maingo sy mena rano ary mandresy ny rehetra nana fahavalo. Ary any boky Markana de miteny izy hoe zao famantaran'izao no anaraka zay mino amoaka demonia amin'ny anarako izy. Tsy nanaonao foana akory ny tompo Jesosy raha nanome antsika kristianina an'izany fahefana zany. Ho anao manokana izao ho anao manokana ampiasainao amin'iza lay fahefana avy any an-danitra avy amin'i Jesosy entina mamoaka demonia. Ampiasainao amin'iza, ampiasainao amin'ny olona rehetra zay hitanao an-dalambe eny ve lay fahefana zany ve ny marina. Ry havana malala,
nomeny jesosy ny fahefana ampiasaina am'ireo olona zay fa tonga ao am' jesosy mba aniliana anesorana andreo fanaratsy zay fa nazy toerana voalohany tao am'le olona mba atonga le olona zay tonga ao am' jesosy mba anana fiainana mamy sy tsara. Zay ny marina riavana malala. Raha ny tokony izy mantsy de izao vo nanolo tena ho an' jesosy ny olona androany izy nanolo tena ho an' jesosy de tokony androany na rapitso na tsy elakory taorinany nanekena jesosy ho tompo mpamonjy taorinany nandraisina jesosy no tokony natao zay asa fanafany zay hoe roana aigy amin'ny anaran' jesosy reo fanaratsy zay efa nazy toerana teo aminy na avany am'y razambeny io na avany am'y ray aman-dreniny io. Ny olana nefa de izao tsy nanao an'zany ny maro amy kristianina, tsy magaka raha ohatra ka maro amy kristiana no tsy afabela amin'ny olana ohatrany hoe tsy manana an'Andriamanitra zany izy raha ny zava-misy iainany no hotsarana azy. Zany nge no fototsy ny olana eo amy zanaky Israely mandraka ankehitriny io e. Rehefa tonga tany am'ilay tany todradronono sy tantely ny zanak'Israely de nanana ny hevina izy, nanana ny saina izy, ina nataony tsy noroany miala tao am'ilay tany novataniny reoponina teo aloha fa dia ny vehivavy nataony mpatsakara, ny lehilahy nataony pakakitay, pakahala, pakahazo any anala. Tsy magaka raha ohatra ka tonga lahy amy masony, tonga tsilo amy tehezana, tonga mandrafy azy mitaranako reo poniny reo. Zany nge ny olana malaka ankehitriny e, iainany jiosy, iainany zanak'Israely e. Fa tsika angamba mety tsy mahatakatra famarina zany ary zany no anto matonga amy teny hoe zany no fototsy ny olana misy amin'ny olona maro ankehitriny. Betsaka amy kristiana nge no ory sy mijaly am'izao vaninandro misy atsika zao e. Kristiana izy fa saingy tsy manana fiainana arak'ilay voalaza amy baiboly, arak'ilay nambarany nampanantenan'Andriamanitra azy voasoratra am'ty baiboly ity. Ohatrany hoe tsy marina lay voalaza amy baiboly, tsy marina nytorotena atao mpanompon'Andriamanitra maro satria lay fototsy ny olana eo aminy tsy mbola voaroka hatrany am-boalohany ary tsy mbola voaroka mandrika ankehitriny. Voavotsy ny fanahany fa saingy le fanahy ratsy kosa araka tengo teo tsy mbola miala teo aminy. Ohatra akaiky le nambarako tamin'ny herina maro amy kristianina, maro am'ireo izay efa nino an' Jesosy nandrain' Jesosy no manana an'ity olana ity. Le nambarako tamin'ny herina ia hoe kristianina izy fa saingy manofo ratsy, manofo ratsy hoe ny vadiny efa maty na maty voaingana na maty efa ela no nofisiny ho mbola miara-mandy aminy. Ny sasany ray olona fantana, olona tsy fantana na olona ratsy endrika mampatahotra no nofisiny manolana azy. Zany zava-misy eo amin'ny olona be dehibe mihitsy am'izao vaninandro zao na de am'ireo olona zay efa nanolo tena ho an' Jesosy azy. Ary voaingana indray ary ny resaka tamiko ty tovovavy anakiray ty hoy izy hoe eo mpivavahana mihitsy aho, eo mpandony iny vavahana ozy izy no mahita olona mitanjaka, lehilahy mitanjaka, zany foana no mahazo aho izy izy. De hoy aho hoe normaly ve zany riavana, normaly daholo ve zany tratrahitra zany hoe efa nandray an' Jesosy ianao, efa nanolo tena ho an' Jesosy ianao, efa manana Jesosy velona sy mitoetra ao anatinao ianao kanefa dia zany zavatra zany no iainana, zany zavatra zany no zava-misy. Zany no pirofo fa reo fanahy ratsy zay nazy toerana teo aloha tsy mbola voaroka, tsy mbola niala de mitondra indry kely eo am'le fiainana. Ary tsy hoe indry kely maivamaivana fa indry kely tena mampahory, tena mampijaly mihitsy, mahatonga ny olona manontany tena hoe tena misy ve zao Andriamanitra zao, tena voavotsy ve sa tsy voavotsy, tena eo an-tanan'Andriamanitra ve sa tsy eo an-tanana. Zany no zavatra mitranga zava-marina riavana malala. Hoy aho aminao anana olana mandavataona ary tsy vitany hoe mandavataona fa mety hoentinao mandramaty mihitsy anao raha mbola avelanao eo aminao
hitoetra ho aminao ny fanaratsy zay efa nazo toerana voalohany teo aminao fony anao mbola lavitra n'Andriamanitra fony ray aman-dreninao nanompo sapy nareo razambenao nifandray tamin'ny fanaratsy na nifandray tamin'ny fanay maty fa iny ary fantaro tsara mihitsy fa io olana misy aminao io ange raha tena dininao dia olana vokatry ny fanaratsy tsy mbola voaroka tsy mbola niala teo aminao ijoro vavolombelona aminao ilazako fa tsy maintsy avoaka tsy maintsy roana fanaratsy vo afaka nianana fiainana vaovao le olona ndre mandeha tamin'ny rotaona lasa angambany izy ity niona tamiko ny mpino kristiana anankiray avy amin'ny fiangonana Ravavy zay fiangonana tovitovy am'izao fiangonana Refy Androdrakely zao ny momba azy mpivarotra ny asan'io vehivavy io ary mpivarotra mogadiny fa ny zavatra nio tantarainy tamiko de tsy mandroso arak'izay nioeritrereteny azy mihitsy a le varotra ataony nefa izy amin'io mivavaka tena mivavaka ary tiany tompo izy raha ny fijoroana vavolombelona nataony tamiko no jereny de nieritreriny tam'zany tena ratsy nolazany fa le olo ale mpivarotra fanila aminy eo no ratsy toetra mamosavy manao sakana ny tsena manao ody mba hisakana an-tsenany riavana malalo raha tena mpino kristianina ianao raha tena efa nandrainy Jesosy ianao de tsy tokony atahotra zay fanaratsy avy ty velany alefan'ny olona na iza faly iza tsy faly na iza anao amy savianao de tsy tokony anakery aminao mihitsy zany tsy tokony anakery aminao satria nahoana satria mahery lay eo anatinao Jesosy Kristy no anarana ary efa nomena fahefana entina manohatra zany fahavalo zany ianao de tsy akory zany fa ny fahefan'ny Jesosy Kristy fa rehefa nisaka tamiko raha matoa io de no azavaiko taminy ranabavy io tsy mitombona zany eritreritro zany hoe le olona miara-mivarotra aminao no manahody mamosavy manao zay tsapandenitsana anao fa ao aminao mihitsy no efa misy fanaratsy mpanao sakana efa ela no nitoerany tao aminao tao ao aminao mihitsy no misy fanaratsy tsy mbola niala de io no manao zay tsapandeny tsenanao fa raha nivavaka nataonao hatram'izay de fa enin'Andriamanitra tany an-danitra ary efa namaly Andriamanitra hoe hotahina ianao tahaka ny Abrahama tahaka ny Isaka tahaka ny Jakoba fa saingy le mpanakana no tsy afan'Andriamanitra tsy afan'le fitahina tonga eo aminao tsy afan'le fanambinana avy any an-danitra tanteraka eo fiainanao ary tsy anjaran'i Jesosy tsy anjaran'Andriamanitra ny mandroaka andreo mpanakandreo hoe mialanao ry mpanakana fa ange ty raha matoa ity efa vavaka be amiko ange ty olona ity tsy anjaran'Andriamanitra zany tsy anjaran'i Jesosy zany fa anjarantsika ahoana hoy ny tompoandriamanitra tamin'ny zanak'Israely rehefa tonga any amin'ilay tany omeko anao olovanao ianao de lay tany todradrosy etanteny miaraka aminao ao mitondra anao mampiditra anao ao amin'ny tany io fa zao ianao no natao androka andreo mponina ireo fa tsy za ianao natao androka andreo mponina ireo hoy ny tompoandriamanitra fa tsy za iaraka aminao ao fa ianao no natao androka azy de tsy afatako zany miaraka aminao ny tompoandriamanitra miainy mivavaka ataonao zary mamaly mivavaka ataonao fa tsy izy akory no andrasanao androka andreo fanaratsy zay fa nazy toerana teo aminao hatram'izay ary mbola ao aminao hatram'izao fa ianao natao androka azy na manatona mpanompon'Andriamanitra ianao mba hanampy anao androka andreo fanaratsy reo fa raha tsy roanao reo de hosakana mandavataona ho iaho ary mety hosakana entinao mandramaty mihitsy azy de averiko ndray le tata fidorona vavolombelona teo rehefa nino tamiko raha matoa io ka no azavaiko tamin'ny marina de teo izy voaresy lahatra hoe misy fanaratsy zany tao aminy fa hatram'izay nampivavaka azy tsy fantany misy an'izany izy satria efa nandray an Jesosy efa nino an Jesosy efa manina an Jesosy de tsy fantany hoe mbola misy fanaratsy ao aminy de ho fantatra reo ny marina ary ny marina no anafaka anareo tsy ho andevo de nataoko mivavaka ho azy akory ny afaliny tsy ela akory tena arabaky teny tsy ela dia nisokatra ny lalam-pitahina kasainy amin'ny varotra zay nataony lasa nandroso be mihitsy lay varotra
nandrosbe ary nijorono vavy olombelona sy no tantarainy tam'ireo mpiaravavaka tamin'ny azy satria izy moa tsy mpiangona aminay fa avy any fiangonana ravaviny de reo olona zay nijorono vavy olombelona tateorina de nisy tonga taty amiko ihany ko satria fantany hoe marina ny nazo an'ity olona ity teo aloha ary marina zao vaovao mafaly ambaran'izao riavana malala averiko ndray tsy maintsy roanao iala eo aminao tsy maintsy ailikao amin'ny anaran'i jesosy iala eo aminao reo fanaratsy zay efa nazy toerana voalohany teo aminao tamin'ny alalandreo ray aman-dreninao tamin'ny alalana reo razambianao na nazy toerana teo aminao tamin'ny alana fampotsapy nataonao hatram'izay tsy maintsy ho ia fa ratsy zany a dia anana lay amin'ny masonao ianao anana tsilo mitezanao ianao ary isy andrafy anao foana am'izay ataonao eo amin'ny fiainanao mandritra ny fahavelomanao eto ambody tany ity raha mandinika ke sy mieritreritra anao de anaiky hoe mariny zany de zao ihany ko ny tokony ataonao tsy maintsy esorinao iala ao anatin'ny tokantranonao na iala am'izay zavatra rehetra ataonao ro zavatra nampiasainao raha ianao no nampiasa fanipotsampy de tsy azonao apetraka ao an-tranonao intsony satria tsy novidiny ho anao tsy novidina ho fananana ho an-trano fa novidina ho an'ny sampy novidina ampiasaina ho an'ny fampona devoly ka tsy maintsy esorinao ao an-tranonao zany mba tsy ahitany devoly lalana sirika hoe mbola misy etako ato na hoe mbola misy fananako ato am'ty toerana ity tsy maintsy esorinao zany na ihany ko hoe nividy bocal lenao na zavatra mitovitovy am'zany de tsy hoe nividinao mba ho asinao siramamy na nividinao mba ho asina sira na hoe nividinao mba ho asina zavatra ampiasaina ao anaty tokantranonao fa novidina mba ho ampiasaina ho amin'ny sampy tsy azonao atao koa mametraka zany ao fa fitaovana afandevoly mifikitra ao an-tranonao zany ka mahatonga tsy mety miala tantara zava-nisy aminareo nge ahy ndre mandeha nisy vavaka fanafana natao tao amy toerana anakiray tao Besarety de nisy olona mipetrana fanaratsy tao de ndroana le fanaratsy de babababa le fanaratsy fandeha iala fa saingy tsy nety niala izy de efa maninona matokanao tsy miala de misy manotondro zay de tsy ao inona tondrony tamy voalohany farany rehefa tateorina de fantatra hoe le rideau menamena no nitondrony de nantanina ny tompotrano hoe fa rideau manina ke ty rideau ity de teo vao tantara ny tompotrano hoe irideau io de nampiasainjareo tam'zany fotoana zany nampiasaina tany amin'ny fampotsampy tany amin'ny fakanesina amin'ny ladoany ka rehefa nialanjareo ny fampona sampy ny fandehana tam'y ladoany de io rideau io zany hitan'io tsara tare matevina tsara le lamba de tsy fony ariny fa de hoe ataovy rideau de tsy maintsy nesorona teo moa zany le rideau dorana mihitsy de iny raisy valo araka fomba fiteny ankehitriny tonga de niala le fanaratsy a tao am'le olona ka ndraindray misatra tahako zany a manao sakana voaloana le fanaratsy fa tsy mety miala satria misy fananany ao an-tranonao ao mbola misy fananany ao an-tranonao ao tera niajara voninahitra ny ho an'Andriamanitra erieriany farana tsara aminareo a ny mamonjy fotoam-pivana atao anay mba hafanay mivavaka ho anareo mba hafanay manafaka anareo amin'ny herin'ny ratsy amin'ny herin'ny devoly mba hafanay manafaka anareo am'ireo zavatra ratsy netiny devoly hatram'izay Jesosy Kristy no tsy miova ho malisa ny o ary mandrak'izay tongava miona aminay ao amin'ny fiangonana refy Androndrakely tongava mamonjy fotoam-pivavahana io voasoratra io ny fandaram-potoana alady maraina fidirana voalohana fitsasany fidirana faharoa amin'ny folora fidirana fahatelo amin'ny ray ora sy sasany andavanandro talata sy lakamisy samy manomboka amin'ny ray ora sasany avokoa izany tena tokava tompoko fa tena soanareo zany ka andao ary vavaka isika am'izao fotoana zao apetrao amin'ny fonao tananao roantsika fanaratsy iala ary zao de zao ihany esory zay zavatra any devoly ao anaty tokantranonao asa matahotra hoe de hosimba ve ty fananana ty aloha miala mba tonganao anina tantara tsara sy vaovao anodrika alohantsika sika ry tompoandriamanitra raitsy tompon'izao rehetra izao omena voninahitra ny anao anio ampitso ary mandrakizay misaotra ny amin'ny afatra nampitondrainao ny mpanomponao tam'ty androandroany ity afatra mitondra fanasitranana mitondra fanafahana mitondra fianana vaovao sy tantara vaovao
amin'ny anaran'i jesosy mandedy mifanaratsy aho iala amy tenany olona na inonina karazana mandedy mifanaratsy aho amin'ny anaran'i jesosy iala tokantrany olona na inonina karazana mandedy mifanaratsy ny heriny aho iala eo amin'ny tsiraray avy isam-batan'olona sitraniko ny marary esoriko amin'ny herin'ny maizany tsiraray avy ary tsofoko rano ho fitahinany ny fiainany am'izao taona diavina izao misaotra ray eo misaotra tompo amin'ny anaran'i jesosy no anaovana vavaka misaotra raiko amen de zay zany tompoka dia amin'ny herin'ny ray miona samy tain'andriamanitra avokoa eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely